Toereo faritra rehetra Moron-Dranomasina dia misy ambana isa-taona mahazo ny komina ambony vohitry Morondava amin'ny alalan'ny loza voajanahary sy ny vokatry ny fivohovan'ny toetrandro. Ka manoloana izany indrindra dia manana andraikitra ny Croix-Rouge malagasy amin'ny fisorohana ny loza mety hitranga. Eo ihany koa ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiatrehana ny loza izay misy. Ka toy izao ary ny fanatanteran'ireo Croix-Rouge izany asa iantsoroana izany amin'ny alalan'ireo mpitarika sy mpilatsaka tsitsapo mivondrona ao aminy sy ireo mpiara-miantsehatra aminy. Mandavantaona dia misy hatrany ny fanentanana izay ampahafantarana ny olona ireo tokony atao mialoha sy mandritra ary aorianany loza ka amin'ny alalan'ny fidinana ifotony mitety fokontany sy sekoly ary isam-baravarana arahan'ny fanentanana amin'ny alalan'ireo fitaovan-tserasera no anaovana izany. Arahin'ny fampatsahivana ireo tompona andraikitra mpanjakana ny adidy sy andraikitra izay raha manatanteraka mba isorohana sy hiatrehana ny loza ka misy hatrany ny fifampiresahana amin'ireo tompona andraikitra mpanjakana maefa ety ifotony. Tsy miasa rera nefa ny Croix-Rouge malagasy manatanteraka izany fa maro ireo mpisehatra miaraka aminy, eo ny mpiara-miombonantoka sy ny fitondram-panjakana ary indrindra ny BNGRC. Sanay amin'ny Croix-Rouge dia manampy izay manampy any amin'ny lafin'ny fitantanana gestion des risques et des catastrophes. Fanakalo zany izay fahalalana, partage na expérience dia fandrindra ihany koa eo amin'ny fanampiana araka ny teneniko hoe izay manome fanampiana ahafahana mamonjy olona dia raha misy azony zareo atao koa dia mifanampy amin'izay zany izay ara-pitaovana io na arak'hevitra na olombelona. Izay zany tena manana olombelona koa zany Croix-Rouge. Raha nitrangany sy farany dia ny fihaonan'ny fiakaran'ny ranomasina sy ny ranomamy izay niteraka safitra ny teto Morondava no jerena dia ery lehibe ho an'ny faritra ny fisian'ny Croix-Rouge satria ka nanampy ny fanjakana tamin'ny fandaminana sy fanampiana ary ny fitantanana ireo tradoza. Teo ny fanangonana ireo antotanisa sy ny angom-baovao teny anivon'ny fokontany izay noentina teo anivon'ny centre opérationnel nandrindra ny vonjy-voina sy nanatanteraka ny fanampiana ara-tsosialy ireo trabony. Ny fitondram-panjakana ety fotony tamin'ny alalan'ny centre opérationnel no ny andraikitra ny fanangonana sy nanatitra ireo fanampiana avy tamin'ny fitondram-panjakana foibe sy ireo tsara sitrapo teny amin'ireo toerana anantinany trabony ary ny Croix-Rouge kosa no ny andraikitra ny fizarana ireo fanampiana ka ny rindra sy ny lamima ny fanatanterahana izany satria nangarahara sy narahamaso izany ny avy eo anivon'ny BNGRC sy ny fitondram-panjakana eny fotony moa no ny andraikitra ny fanarahamaso. Nitondra fanampiana ihany koa ny Croix-Rouge ka kitoasy 700 no nozaraina nandritra izany. Drano moa dia nandray andraikitra avy hatrany ny Croix-Rouge miaraka amin'ny avy eo anivon'ny fitalevam-paritra ny rano fidiovana sy fanadiovana mena be. Nanala ireo rano miandrona izay miteraka fahasahiranana sy ahina hitera-doza ihany koa satria mety hiteraka fiotrahan-trano na ampisy valanaretina ihany koa ireny rano miangona anaty tanàna ireny. Isan'ny fokontany sitraka izany ny tao Avaradrovo ka velom-pisaorana ny Croix-Rouge ny foloan'ny fokontany ary mankasitraka ny fisian'ny Croix-Rouge sy ny asa ny tanterahiny. Nisy tokoa ny fakanan'ny rano ny anjona tato ato Avaradrovo satria efa voatety moa ireo faritra marefo izay faritra Doborano dia nisy ny fanohanana tokoa ny fitarihana an'izay rano tamin'ny motopompe mitsano emitelo-polo efapolo ny sasany dia atsy nampitahitaina sy nampitaraina an'ireo olona ireo. Fa raha fiaraha-miasa aloha dia namaly ny antso tokoa ireo ary tanteraka ny fanohanana sy hoe fiaraha-miasa raha amin'ny hoe tsaboina ato amin'ny fokontany Avaradrovo fakana an'izay rano mianjona zay. Ka raha ny fiarahana amin'ny Croix-Rouge dia nahafa-po isaorana alohan'ny fitondram-panjakana izay nanaiky ny fisia Croix-Rouge io izay ato amin'ny Avaradrovo dia mankasitraka. Tsy mijanona eo amin'ny loza voajanahary ihany ny hetsika ataon'ny Croix-Rouge malagasy. Izy ihany koa dia mihetsehatra amin'ny resaka vonjy-vona sy vonjy aina toy ny sanga nisy teo amin'ilay botry rendrika avy any Beloha sur Siripina ao akaty Morondava dia niara-niasa tamin'ny fitondram-panjakana tety fotony tamin'ny alalan'ny BNGRC ihany koa ny Croix-Rouge tamin'ny fandraisana tanana ireo olona avitra tao anatin'iny botry rendrika iny ary ireo vata mangatsiaka an'ireo olona izay lavo tao anatin'ny lozam-pifamoivoizana
fitontanana an-dranomasina farany teo iny. Niseho nandritran'ireny fa voofana ary vonona ny andray andraikitra ireo tanora platsaka sitrapo eto Morondava ao anatin'ny fikambanana Croix Rouge malagasy. Raha ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity no jerena dia olona miisa 420 no voentana mikasika ny système d'alerte précoce ary olona 10 kosa no nahazo fiofanana izay mitsinjara toy izao: mpanao gazety miisa 10, mpanentana ara-pahasalamana miisa 20 ary CFCSB miisa 2 sy platsaka an-tsitrapo miisa 20. Izany moa dia tafiditra anatratraran'ny Croix Rouge ny tanjona izay manamaivana ny fanaintainan'ireo marefo tsy misy fanavakavahana na ara-piaviana na foko na sokajy finoana, tsy misy fiandanina ara-politika ihany koa fa amin'ny mahampanampy ny fanjakana ny Croix Rouge malagasy na ilay hoe auxiliaire de pouvoir public.